Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ilaina fahendrena ny fanaovana asa soa. Fa raha tsy izany dia mana fotoana. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Misy tenin'Andriamanitra izay haintsika tsara ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ary tena misy fahasambarana io kanefa mety tsy ho tonga amin'izay fahasambarana izay no fa hivadika fatafotoinana io na ho anao na ho an'ilay olona izay omena raha ohatra ka tsy ampy fahendrena anaovanao azy. Ary tadio tsara ravana fa sarobidy lavitra mihoatra noho ilay fanomezana izay atolotra ao ny toe-ponao sy ny fomba anoloranao ilay fanomezana satria miankina amin'izany no ahatonga ny fanomezana izay atolotra ao ankasitrahana na tsy na eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ilay olona. Ka tena mila hitandremana be, mila ianarana mihitsy izany ary Jesosy Kristy dia nampianatra ny mpianatra ny amin'izay fomba fanaovana asa soa sy fomba fanomezana fiantrana izay ao anatin'ny soratra masina ho resahantsika amin'ity video ity ny amin'ireny zavatra samy hafa ireny. Ny voalohany ara dia tsara ho tandremantsika ny amin'ny hoe rehefa manao asa fiantrana ianao aza mana tena valiny avy amin'ilay olona. Tena hoe aza miandry ninina avy amin'ilay olona mihitsy fa na dia ataoko hoe fisaorana na dia hoe fihetsika na dia hoe valim-pitia na hoe valibabena avy amin'ilay olona fa atao fotsiny amin'ny fitiavana. Aza manantena na inona na inona satria raha ohatra ka tsy tanteraka arak'ilay zavatra izay antenainao na eritreretinao no ataon'ilay olona dia hiteraka fatafotoinana ho anao izay zavatra izay. Ary raha ny tena marina tsy voatery olona io no hamaly anao fa Andriamanitra no hamaly anao ary mety olo-kafa no irahan'Andriamanitra hamaly anao. Fa aza manantena na inona amin'ny olona mihitsy fa manomeza tsotra fotsiny. Ary aza manao kajikajy koa ny amin'ny hoe omeko an'izao ty olo ty satria ty olo ty hanao anah ohatran'izao raha pitsona hoe afaka hanao anah ohatran'izao izy amin'ny avy. Fa raha izany dia lasa manipulation ilay izy. Ary amin'izay fotoan'izay ny intérêt-anao zany no mahatonga anao manome. Aza manao ohatra ny fanaovana asa soa ny mpanao politika sezany tadiaviny fa tsy asa fiantrana no ataony. Ka tena mila mitandrina isika. Ary ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara ny amin'ny hoe ny fitiavana tsy mitady ny azy. Ny zavatra faharoa dia izao aza mitsoka trompetra. Ilay mitsoka trompetra any amin'ny Matteo toko 9 moa no miresaka an'izy io dia tsy inona fa ilay misekoseko atao fatabahoaka mihitsy zany amin'ny hoe manao an'ilay izy ianao aseho amin'ny olona rehetrarehetra ity. Amin'izay fotoan'izay lasa anankiray aloha misy fiavina vonana sy firerehana ao anatin'ilay izy ary ny faharoa manala baraka an'ilay olona koa ianao amin'izay le mitataraina hoe na anao an'izao tamin'ilay olona izay. Fa dia nampianaran'ny tompontsika ny amin'ny hoe na ianao kosa ozy izy raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tandanao ankavia izay ataony tananao ankavanana. Zany hoe raha misy zavatra ataonao ato aza atao fantatry ny ato. Zay zany tiany ambara amin'izany. Aza misekoseko, aza ampahafantarina. Zay moa ilay mitsoka trompetra hoe mitady attention, mampanemy zavatra mafy mihitsy mba hitanao hoe manao zavatra na hoe hijerevan'ny olona zany. Zany akory tsy midika hoe tsy afaka ho lazainao mihitsy zany ny zavatra izay nataonao fa miankina amin'ilay tanjonao. Raha ohatra ka hisekoseko sisio ny tanjonao dia efa hitiafan'ny olona ianao dia izay ny valim-pitianao. Tsy azo ninina avy amin'Andriamanitra intsony fa izay teraka izay fotsiny izay zany no anjara valon'ilay zavatra izay nataonao. Ary izay no mahatonga ny tompo hoe tsy mety izay fomba fitsainana izay. Ny fahatelo dia izao aza tany saina amin'ilay olona ilay asa soa izay nataonao. Indraindray manko misy olona ravana dia averiny foana hoe zany nanao anareo ohatran'izao indraindray arany mandatsa mihitsy ny sasany hoe nareo zara na vitanareo ohatran'izao, zara no natanteraka anareo ohatran'izao. Indraindray moa dia lasa miteraka dette morale any amin'ilay olona ilay izy ny amin'ny hoe ohatrany hoe tsy maintsy anao anah ohatran'izao ianao zany midika mbola misy zavatra takalo ny tamberiny any zany takin'ilay olona matoa averimberiny foana io fanaovana asa soa io. Ary zavatra tsy tsara zany ry havana. Ary zany nahatonga ny tenin'Andriamanitra jerevy tsara ny amin'ny Jakoba toko 1:5 raha miresaka fanomezana toy izy manao hoe ary raha misy tsy manam-pahendrenina nareo dia oka angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa. Zany Andriamanitra rehefa mamey dia tsy mandatsa, tsy mamerimberina hoe mandatandatsa anao amin'iny zavatra iny fa tena amin'ny fitiavana dia omeny tsotra ilay izy. Ny zavatra fahaefatra dia izao aza manome tsy fohifohy. Ilay manome tsy fohifohy dia ilay hoe ohatrany hoe tsy tena fonao zany ilay zavatra izay nomenao fa mbola raharahanao ihany hoe aiza ilay zavatra nomeko anareo tamin'izao iny. Sao ve nanaovanareo an'ity zavatra izay nomeko anareo ity? Nataonareo inona ilay zavatra? Amin'izay fotoan'izay ohatrany hoe tsy tena nomenao izy satria rehefa nomena ilay izy dia an'ilay olona ilay izy manana ny fahefana feno zany ilay olona amin'izay fotoan'izay ampiasa n'iny zavatra iny na ho amidiny azy
raha ohatra ka efa nomenao azy tanteraka l izy a dia omeo fahefana izy a ampiasan'l izy a arak'izay fatany a fa mahasoa azy fa aza hoe omena azy fotsiny l izy nefa ianao ihany mbola mitady ho manam-pahefana amin'ilay zavatra zay nomena tsy mety koa zay a rehefa manao asa fiantrano sika fa tena hoe afoizy tanteraka ny zavatra zay omenao a dia avelao le olona no masy mandidy amin'ilay izy a fa tsy tompony intsony ianao a tsy manana fahefana amin'ny intsony ianao ny manaraka dia zao a aza mifidifidy tavan'olona na ndray koa tsika dia ohatrany hoe zay olona tiatsika ihany no omena tratran'izay fakapana azy hoe zay olona itretina hoe ty olo ty avaly ana ty olo ty ohatran'izao dia reny ny vidividiana dia reny ny omena na zay tiatsika ihany ny avatsika ihany ny olona kaiky atsika ihany zay miray fikambanana amintsika ihany sy ohatran'izany a na hoe zay ray finoana amintsika ihany dia efa tsy mety zany fa zany ny ambaran'i Jesosy manao hoe raha izay tianareo ihany ozy izy no tianareo inona ny valim-pity ho azonareo motsina ny mpamoretra aza tsy mba manao toy izany koa va Mateo 5:4 tena mila misokatra isika hatrany amin'ny fahavalo rehefa manao asa fiantanana asa soa dia omeo daholo zay hitanao fa mila n'izany a fa aza hoe za tsy amesatra izy tsy tiako za tsy ame fa mahasositra anahy olo io raha ohatran'izao no nataonda reny mihitsy na ny mahakristianina antsika fa reny ny tokony anaovantsika asa soa ny fahenina dia zao a ataovy amin'ny fitiavana tena hoe avokatry ny fonao zany le izy a ary zay zavatra tena hoe mahakasika ny fonao zany zay le izy satria raha vao fitiavantsika dia resaka fo zany a dia zavatra avy any anatin'ny fonao mihitsiny zany a no atolotra ao ary zany raha toa hoe nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo zany hoe misy fitiavana zany fa tsy hoe zavatra teriterena fotsiny dia zay koa tsy mety a na koa hoe misy olona zao hoe ianao tokony hanao an'izao zavatra zao dia ianao nefa tsy te hanao an'le izy fotrany hoe matikena maso ianao dia lasa andeha hanao an'le izy fotsiny dia efa tsy mety zay fa tokony zavatra vokatry ny fonao fa rehefa tsy maharesy lahatra anao hoe tokony hanao an'io zavatra io ianao satria tsy voakasika ny fonao tamin'le situation na dia atao karaha hoe zavatra mampalahelo le izy a dia aza manao fa manjary tsisy dikany a le fanomezana zay ataonao fa aleo a tena zavatra zay tena hoe mandona sy mahakasika ny fonao ihany a atao ny zavatra fahafito a dia zao a ataovy tahaka ny hoan'ny tompo zay ny toendra tenin'Andriamanitra teo aloha teo ataovy amin'ny fo a tahaka ny hoan'ny tompo zany hoe zavatra omena an'Andriamanitra mihitsy zany le izy omena an' Jesosy le olona marary io zany dia ataovy hoe Jesosy io le olona nona le olona mandro io dia ataovy hoe Jesosy ty ka raha nome sakafo an'io anao a tsy fatipatina sakafo na sakafo efa-pasisosiso fa tena zavatra tsara zavatra sarobidy zavatra tena hoe mendrika zay atolotra fa tsy hoe manao asa soa dia pataloha na akanjo efa rovidrovitra efa simba be daholo a zay no hoe atao asa soa fa tena zavatra tsara ry havana atolotra marina mihitsy hoe ataovy tahaka ny hoan'ny tompo zany omenao akanjo io ka akanjo rovitra sy maloto ve a no omenao a ho an'i Jesosy ny fahavalo a dia zao a ataovy arak'izay ananana tsy mety koa le hoe misy olona mampalelo anao dia lasa ianao mandeha misambobola ianao tsy manam-bola omena azy dia lasa ianao misambobola hanavotana ny olona io tsy mety zany rehefa tsy manana ianao a dia tsy manana fa tsy andeha hisambobola hanavotana olona na hanaovana asa soa amin'izay zavatra zay tsy misy eo ampelantananao akory fa tena hoe vavaka na zay kely anananao a izay atolotra fa ny tompony manampy azy fa tsy hoe andeha hisambobola ho an'le izy atrany nambaran'ny tenin'Andriamanitra aoka ozy izy fa raha misy ozy izy fahazotoana dia araka izay ananana no ankasitrahana fa tsy arak'izay tsy ananany zay zany aloha dia mipetraka tsara izay tenin'Andriamanitra izay ny fahasivy a dia zao a ataovy amin'ny fifaliana efa nambarako teo a aoka tsy ho zavatra atao amin'ny alahelo hoe tsy fonao akory le zavatra fa dia alefanao na koa ataonao amin'ny faneriterena araka le fanteniko to adidy fotsiny le izy dia lasa tsy maintsy atao dia manao an'le izy ianao a nefany a tsapanao mihitsy hoe tsy te hanao an'le izy akory ianao fa matikena maso nanao daholo ny olona ohatra dia lasa ohatra tsy maintsy hanao ianao fa tsy voatery fa rehefa tsy maharesy lahatra anao a dia averiko ihany a aza manao fa manjary tsisy vidiny a tsisy fankasitrahana mihitsy a le zavatra zay nataonao ary zany raha toy nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny olona rehetra samy anao araka izay nin'ny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa izay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra zay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra ary farany ravana dia zao a ataovy ho voninahitr'Andriamanitra zay ny zava-dehibe indrindra no hoe aza mitady derana laza aza mitady voninahitra ao anatin'le izy fa tena hoe
oko voan'andriamanitra rerany ny voninahitra raha ohatra ka ataonao ho an'andriamanitra izy hanomezana voninahitra andriamanitra hankalazana an'andriamanitra ilay zavatra zay ataonao dia amin'izay fotoan'izay izay ny tsara indrindra satria izay no antom-pisin'ny zavatra rehetra ka na mamizano izy izy na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy ho an'andriamanitra izany rehetra izany ary zay raha nanao ampahirezana antsika ireo teboka anankifolo ireo tadio tsara fa samy nanome fanomezana daholo na ikaina na iabelo ary samy mba nisahirana teo daholo fa ny anankiray tsy nankasitrahan'andriamanitra akory ilay fanomezana zay nataony na dia natolony azy ka raha tena tianao ankasitrahan'andriamanitra ny asa soa zay ataonao dia mba jerevo ireo teboka anankifolo ireo dia asa ketraka amin'ny fanaovan-tsio isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjatsika raha tsy reraka isika izao indrindra ny fotoana hifanampiana hifanomezan-tanana kanefa dia izao ataovy amin'ny fahendrena mba tsy hanafitohina ny hafa ho an'andriamanitra rirany ny voninahitra amen